Riavako malala ao amin'ny tompo, ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manompoa araka ny fanomezam-pahasoavana. Manompoa araka ny fanomezam-pahasoavana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Epistily voalohany nosoratan'i Petera toko faha-efatra, ny andininy faha-fito hatramin'ny andininy faha-11 farany. Manompoa araka ny fanomezam-pahasoavana. Mazava ho azy hitantsika eo amin'ny andininy faha-10 zany manao hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo. Ny epistily nosoratan'i Petera ho an'ny ireo kristianina tany amin'ny faritra avaratra sy faritra atsinanany Azia Minora iny, dia nisy nieritreritra ny sasany tamin'izy ireny fa azo ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy ny fanomezam-pahasoavana. Efa olona afaka ka tsy misy mifehy intsony ny fampiasana izany, tsy misy lalàna intsony mamaritra ny fanomezam-pahasoavana satria efa olona afaka. Mifanohatra amin'izay kosa nefa ny fiheveran'ny sasany izay mihevitra fa tsy mba nahazo fanomezam-pahasoavana izy, tsy mba manana fanomezam-pahasoavana izy, tsy mba nomen'Andriamanitra, tsy mba nomeny fanomezam-pahasoavana izy ka dia mipetra-potsiny amin'izao. Zany toe-javatra nisy tamin'ireo kristianina tany am-pielezana izany no natery ampanahy any Petera nanoratra momba ny fanomezam-pahasoavana. Raha mijeritsika ao amin'ny soratra masina dia ny apôstôly Paoly no manoratra matetika, milaza ary voambolan'ny apôstôly Paoly mihitsy zany hoe fanomezam-pahasoavana izany. Saingy eto dia hitantsika fa nampiasain'ny apôstôly Petera zany, ary hitantsika eto izay mampiavaka manokana ny fanomezam-pahasoavana araka ny Petera. Ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana dia arahana fepetra mandrakariva. Eo aloha zany misy fepetra takiana momba ny toe-po, ny toe-panahy, ny fitsipitondran-tena ahafahana manompo an'Andriamanitra, indrindra ambara amin'izao andro farany izao, andro efa atomotra izao. Voalaza amin'ny andininy faha-7 sy ny faha-8 fa tanterahana amin'ny fahendrena izany fanomezam-pahasoavana izany, atao amin'ny fivavahana ary ampanjakana ny fifankatiavana. Tsy maintsy ifampijerena mandrakariva amin'ny mpiarabelona ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Fa etsekilan'izay dia ambara ihany koa fa fepetran'ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny andininy faha-12 no ahitantsika izany. Fepetran'io fanomezam-pahasoavana io ny ahatonga azy ifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza hoe raha misy olona miteny dia aoka izy teny toy ny laza tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina no mamaritra ny maha-izy azy ny fanomezam-pahasoavana. Ny soratra masina no mibaiko ny fanomezam-pahasoavana izay noraisina avy any amin'ny ray. Ary ihany koa ambara eto fa io fanomezam-pahasoavana io dia natao manokana entina hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, aoka izy hanao izany
araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misy endrika doxologie, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mandrakariva ao ambadiky ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Zany fepetra samy hafa izany no tsy maintsy apetraka mba tsy ampifangaro na sanatrin'izany hamitaka ny mpino amin'ny fanompoana izay atao. Andro farany izao, eny andro izay mahatonga izao tontolo izao mitady ny fomba rehetra hamitahana ary anaronana sy sitomana ny sain'ny olona rehetra ka mampiasa fanomezam-pahasoavana sadasada, fanomezam-pahasoavana hafahafa izay sady tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka ny soratra masina, mitady ny tombontsoa ny tenany manokana ary toa tsy manaja, tsy mitandro ny fahamendrehana sy ny etika izay takin'ny soratra masina amin'ny fampiasana izany. Mba hialana amin'izany rehetra izany indrindra no atongavan'izao teny izao amintsika manao hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo. Mazava araka izany fa samy nomena fanomezam-pahasoavana avokoa ny mino. Anjaran'ny mino ny mitady ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy. Anjaran'ny mino ny mampiasa araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana ao anatiny izany. Ary kendrena mandrakariva ny hasin'ny filazantsara, ny maizy azy, ny fanahy masina izay nanome sy nanolotra ny fanomezam-pahasoavana mba tsy ho voafitaka, mba tsy hirona hivarina makany amin'ny fampianarana sandoka na fampianaran-diso na fampianarana manodoka mamitaka ka manohitra ny filazantsara. Ry havako, tsy izay rehetra manompo an'Andriamanitra araka izany dia ankasitrahan'Andriamanitra, fa tsy maintsy kendrena mandrakariva ny fahamasinan'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahamendrehany amin'ny fanompoana rehetra izay atao. Aoka hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka izay hita amin'ny soratra masina ny fanompoana rehetra izay ataonao. Aoka hifanaraka mandrakariva amin'ny izay ambarany tenin'Andriamanitra ny fanompoany mino. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra, ilay loharano ny fanomezana rehetra ka efa nanolotra ny sarobidy indrindra ho anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay, ilay nomena mba hanavotra anay. Misaotra Tompo, noho ny amin'ny teninao izay manentana anay mandrakariva hanompo araka ny fanomezam-pahasoavana ka tsy anaiky ho fitahan'ny fampianaran-diso n'izao tontolo izao fa hijoro mandrakariva ao aminao. Vavaka manokana izay amin'ity andro anio ity ho an'ireo ray aman-dreny rehetra sahirana amin'ny fitaizana ny zanany, amin'ny fitaizana ny ankonany, ny amin'ny fitondrana ny ankonany eo anatrehanao, hahatsiaro ny fanekena izay nataony teo amin'ny batisa ka atonga azy ireny hitaiza ny ankonany araka ny sitraponao, araka ny teninao. Ampaherezo izy ireny Tompo ary tolory saina endry, tolory fahendrena, tolory fahaiza-manao ahafahany manabe sy mitaiza ny zanany araka ny sitraponao. Dia omeo azy ny faherezana mba tsy ho kivy eo anatrehany izay fisainana maro samihafa misintona avy any ivelany ka mahatonga ny fanabeazana mivoana
ho any amin'ny tsy izy. Ianao ampahery ny mpanabe kristianina rehetra mba hijoro mandrakariva amin'ny sitraponao. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Andriamanitro, eny misaotra. Amen.